Sotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana natratra izay zao fotoana lehibe zao ataovy zava-dehibe aminao mihitsy androany ny tombona androm-pahavelomana nomeny tompo anao tonga eto ankalaza zany naterahany Jesosy Kristy le tena tia atsika le tena tsy nahafoy atsika tamin'ny fotoana rehetrarehetra ataovy hoe miatrika anao eto Jesosy hiderasitsika anome voninahitra azy tsika ankalaza azy tsika androany mihoatra lavitra ny fetiny zao tontolo zao zany atao fitafaray aminy ianao androany andeha alohantsika hanome voninahitra azy aza araka ny teniny hoe ny masoko sy ny foko eto mandrakariva raha misy olona roa na telo miankina amin'ny anara eto afovoany atao fitsapanao fa eto Jesosy androany hanome voninahitra azy tsika rehetra voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen dia falitsika rehetra natraely 20 fitiavan Jesosy zany andeontsika hidera sy hanome voninahitra azy Lioka toko voalohany manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:70 ary rehefa vita zany dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny FFPM raha tsika mihira zany hira 7:20 ataontsika daholo zany hira rehetrarehetra zany andininy zany mba hiderahantsika n'Andriamanitra androany hiderahantsika an Jesosy androany zany hira 7:20 zany andaoloantsika hiaramaky amin'ny Lioka toko voalohany manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:70 rehefa hitatsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 9:20 isaorana ny eny tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika amin'ny taranaki Davida mpanompony izy arak'izay nampilazainy ny mpaminaniny masina hatramin'ny fahagola dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahala antsika manefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianany izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika dia azotsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrea amin'ny andro rehetra iainantsika amen ataontsika mitehaka zany atao faly Jesosy androany miala eto ianao hoe na afaka nidera sy nanome voninahitra anao a Jesosy lay tia antsika rehetra vehivavy voalohany zay 7:20 Casa
vavaka isika voninahitra ny eo aminao ry Andriamanitra masina indrindra, le Andriamanitra mahery indrindra, le Andriamanitra be fitiavana indrindra, nanome ny zanaka ao malalanao, hidiny ety an-tany tonga nofo hiaraka aminay, hamonjy anay, misaotra ray eo, misaotra ray eo ny amin'ny famindramponao aminay. Voninahitra ny eo anao Jesosy malala, lay zokinay malala anay, tianay, tsy nahafoy anay, niara-ny azakazaka taminay nandritry ny taona 24, namonjy anay tamin'ny arety mandriana rehetrarehetra, nijery anay tamin'ny fahoriana rehetrarehetra nandritry ny taona 23, nanasitrany ny aretinay rehetra nandritry ny taona rehetrarehetra, niara-nandeha taminay, niara-ny azakazaka taminay, niara-ny asa taminay, namelanay, nanome ny anana sahaza ho anay isanandro isanandro, nanasitrana ny aretina dia efa teo am-bavahoana ny fahafatesana azy. Tonga ianao Jesosy, tonga ianao, nampahery, nanasitrana, nanolotsaina, nitaridalana anay, natratra zao taona zao, tsingery taona anao, tsarona eto androany, tsy tsarona tahaka ny tsingery taona rehetra, fa miaraka amin'ny famonjena rehetrarehetra nataonao taminay, tsy ho adinonay mandrakizay zay. Raha nandalo fahoriana tokoa zay, maro nefa akivy, maro nefa tsy ete intsony, maro Jesosy fa zay rehetra kosa tonga eto androany, olona voavonjinao, trapamonjena tahaka ny olomarina zay raha tonga nanao eto androany, noho ny fitiavanao, ny fonao anay tany amin'le rainao isanandro isanandro ianao, zany ange ny asa nataonao tamin'ity taon'ity, ny fonao anay, ny vavaka ao anay, fa raha tsy ny vavaka ao anay ianao tsy ohatr'izao ny fiainanay, tsy natratra n'izao andro zao kory zay. Misaotra Jesosy, makasitraka anao zay, tompo olombelona ny tompo mideranao eto androany, zay olombelona ary mba mankalaza tsingery taonanay Jesosy ao anatin'ny taona maika fa ho anao Andriamanitra ianao Jesosy, ny tanay nandritry ny taona, joro eto anatrehanao zay, eto ianao, eto amin'izao alitara masina mandrana any amin'ny 4e étage rehetra, amin'ny tazy rehetra, eny ianao Jesosy, tonga eto zay mijoro manome voninahitra anao, midera anao, tsy mba mamenkoaka fa rano marina dia menkoaka zay, tanga ny fanaony any an-danitra, tsy hainay zany maha-olombelona anay. Jesosy mihindrana ary zay, mirany anjely, zany mba vitanay, mijorojoro tahaka izao no mba vitanay, fa mino Tompo, mino zay, fa raisinao zany androany, zany fiderana, zany fankalazana, fankasitrananao zany androany, fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika rehetra. Milohany anoizatsika aloha zao fotoana zao dia iangaviana indrindra zay tompon'ity fiara ity 49 TAS maintimainty ony mba hivoaka mindra zany fiara zany, mangavy atsika rehetra aloha mba raha manana fiara nareo hitanareo fa manakatsakana dia tonga dia mivoava
tapaka ny ampanahany findry ny andro androany a raha elangelenitsika ohatr'izay foana andaotsika ary a anao ny hira araka amin'ny fitopono a ao amin'ny firana FFPM melohany andrenesantsika zao sitrapon'Andriamanitra zao rehefa vita liturgia dia hiakatra dada anao anniversaire mihitsy manokana ho an'i Jesosy a fa andaolotsika iaino ny sitrapon'Andriamanitra ataotsika ny hira araka amin'ny fitopolo ny andiny voalohany a sy ny andiny faharoa no ataotsika rehetra vavaka isika Jesosy sotranao zay mampaheranay am'izao andro tsingeritaona nahaterahana zao miasa tokoa ianao Jesosy raha zay olombelona dia faly tsinjaka vita ny fety fa ianao a mbola miazakazaka mampahery anay sotra Jesosy mitenena raha fa voninkainanao zahay mpanomponao azy anambara kosa ny sitraponao zany rakofo ny ranao Jesosy rakofo fanahy masinao Jesosy fananao masina ny rakotra zao toerana rehetrarehetra zao kasika ny fona rehetra misotra tompo naranao mahavonjy indrindra no angatany azany vavaka zany sotra tompo amen tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy a dia ny lioka toko faharoa ihany lioka toko faharoa vakitsika manomboka amin'ny anjininy voalohany ka hatramin'ny fahafito lioka toko faharoa ny anjininy voalohany ka hatramin'ny fahafito rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany dia nisy didina avoaka ny Agosto Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany izany ny fanoratana voalohany nataon'ny fony Kirenio nanapaka tany Siria dia samy nakany amin'ny tanàna ny avy izy rehetra mba ho soratana ary Josefa koa niakatra avy tany Galili dia avy tao an-tanànan'i Nazareta akany Jodia ao an-tanànan'i Davida zay atao hoe Betlehema satria avy tamin'ny taranaka Davida
sy ny mpianakaviny mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny izay efa bevoka ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro ahavelomany ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidiny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa nantsoina mba andao enao no mampahery, enao no mitarika ny fotoana tokana vavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy omeo ary ny teny inona ary ny sitrapony, inona ny tianao ambara amin'izao andro Noely, andro Krismasy 2020 izay nantenainay rehetra fa 20/20 taona. Inona ary ny tianao ambara fa Krismasy 2020 teo ny tenin'Andriamanitra teo hoe fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Andriamanitra, inona Jesosy ny tianao ambara? Omena titra ny tenin'Andriamanitra androany izao andro Krismasy izao hoe aiza ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Zay ny tiany Jesosy ambara hony androany amin'izao andro Krismasy 2020 amakivaky ireny taona vaovao 2021. Aiza ny toerako eo amin'ny fiainanao. Fa raha nandeha tamin'izany lalana izany Josefa sy Maria na ny sekolalahady mahay ny tantara rehetrarehetra tsy amerina an'izany tsika. Fa rehefa teraka Jesosy mba ohatra ny olona rehetra koa nge Josefa sy Maria mba dia hiteraka any amin'ny toerana izay mba hafinaritra misy ny rehetrarehetra olombelona koa ireo fa zao tsisy nandray azy fa feno daholy satria fotoana nisy an'izany fanoratana izany teo amin'ilay tanàna kely feno ny toerana fa programan'Andriamanitra sahady zany ho an'ilay zaza ho teraka fa tany amin'ny finanam-bilona ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Ny toerany Jesosy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao misy toerana ve? Raha bangona ny taona lasa rehetrarehetra fa tsisy toerana ho an'i Jesosy any eto amin'ny fiainantsika. Inona ny antony? Stressé foana tsika amin'ny fiainana, sahirana foana tsika, ozy izy vasa occupé foana tsy misy toerana ho an'i Jesosy. Sahiran-davy tsy misy toerana intsony ho an'i Jesosy. Amin'ny antony maro samihafa dia tsy misy toerana zany ny afatra tiany Jesosy ampitaina ho antsika amin'izao taona vaovao zao mba hasify toerana ho an'i Jesosy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. So dia hanahaka tamin'ny andro fahiny hoe tsisy ny toeran'i Jesosy tamin'ny fiainana, tsisy toerana nahatongavan'i Jesosy tany amin'ny hôpitaly, tany amin'ny toerana izay niterahana, fa tany amin'ny finanam-bilon'i Jesosy. Lasa à côté tetỳ amin'izao tontolo izao. Androany ty hampafantatra anao Jesosy fa ty izao ty tontolo izao ity ange afatry ny Krismasy ty lazainy ty androany tsy misy toeran'i Jesosy raha ny tena marina, tsy misy toerana ho an'i Jesosy izao tontolo izao. Jerevo ny pirofo izao mazava be fa tsy nisy ho anandray an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Mbola tandindony zany kony amin'izao fiainana amin'izao tontolo izao tsy misy toerana ho an'i Jesosy. Jerevo ny zava-misy bahana n'izao tontolo izao, bahana ny teknôlôjia maro samihafa, bahana ny zavatra rehetra ny fiainantsika adinona dia mivavaka azy. Fijoroana vavolombelona ny tonga dia sareko ny saintsika rehetrarehetra. Ahoana izany hoe hitoeran'i Jesosy? Ahoana izany hoe Jesosy ataovy lola arana amin'ny fiainanao?
amin'ny fiainanao rehetra dia ataovy lolaharany Jesosy. Zay ny hafatra Jesosy tena ambarany amintsika amin'ny taona vaovao iny, tsy manaika fa ataovy lolaharana amin'ny fiainanareo ny fisiko amin'ny fiainana ao amin'ny fiainako sy ny fiainanao, mba ataovy lolaharana amin'ny fikasanao rehetra antanio Jesosy, amin'ny asa mandrarahanao mba ataovy lolaharany Jesosy, amin'ny fiainanao rehetra, amin'ny asa fanomponanao ataovy filaharana voalohany amin'ny fiainanao mihitsy Jesosy. Zany ny hafatra hony omeny Jesosy antsika, ary zany natonga azy azo nataoko ozy izy nanakana zany arety mandrika zany, fa adino zao tontolo zao mihitsy fisiko za zay nahary ny tany sy ny lanitra, za zay nahary tongotra matanana zao tontolo zao, nahary tongotra matanana ny olona rehetra, aty mba nataonareo lolaharana fa za miteny aminao fa amin'izao vanim-potoana zao tsika rehetra mahita fa ny jentilisa le tsy mivavaka ane lasa mivavaka zao e, lasa tena mivavaka. Za mahita miara-miasa amiko tsy nivavaka zany, teny ratsy zany, fa rehefa tonga zao tamin'ity volana desambra ty dia zao ny teniny za zao ozy izy tsy mivoaka